enisaochanao jeso malalo chachizao fotona mamizao yanaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ity lesona ho any tanora zokany ity amin'ity alahady ity efa liana ao an-trano mandray anao mandray ny isa-tokantrano niaraka ny fianarana ny ten'Andriamanitra raha isotombontsoa lehibe ho anao mandrakariva ihany koa izany. Aloha indirantsika ny amin'ny lesona ny hoe dia vavakisika. Tompo Andriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izay mbola nomenao an'izao fotoana izao indray fa ny mandinika ny teninao angataka aminao mba hitarika anay manoloana an'izany. Raha roka ny fahotanay izay efitra mampisaraka anao ny angatanay mba ho fohananao tokoa fa ianao no ho mialohanay ho jiro manazavanay tokoa ny teninao mba hahafantaranay ny fahamarinana rehetra mahakasika anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha teny lesona antsika androany dia manao hoe mandalina bebe kokoa. Mandalina bebe kokoa. Mandritra ny tianandro ity moa isika dia andinika mahakasika ny Andriamanitra telo izay iray. Ela kokoa vao takatsika manko ny momban'Andriamanitra telo izay iray raha oharina amin'ireo fotom-pinoana hafa ao amin'ny fiangonantsika. Na dia manana fomba fijery mivelatra mahakasika an'ireo toko sy andiny samihafa ao amin'ny Baiboly izay miresaka ny amin'ny lohahevitra iray sy ny tontolo keviny aza isika. Ny momban'Andriamanitra kosa dia lohahevitra anankiray izay hodinitsika lalina sy ho saintsaintsika mandritra ny mandrakizay. Fanontaniana roa no mipetraka mikasika an'Andriamanitra telo izay iray izay tamin'ireo fotoana voalohany nijoroan'ny fiangonana voalohany. Dia ny voalohany dia voary no ariana ve i Jesosy sa Andriamanitra? Nisy ireo manko izay nandika ny teny hoe zanan'lahy tokana tamin'ny hevitra tahaka izao hoe nanana fiandohana hozy izy Jesosy ka tsy mandrakizay izy izany. Dia faharoa dia persona ao amin'Andriamanitra telo iray ihany koa ve izany ny fanahy masina sa hery fotsiny izy io? Misy manko ny fomba fijery izay manondro ny fanahy masina ho herin'Andriamanitra afaka manatrika amin'ny toerana rehetra saingy tsy persona izy io izy. Ny mpamaky sasany tahaka ny James White sy Joseph Bates dia niazona ny finoany fiangonana nilaozan'izy ireo. Noho izany dia tsy maintsy nianatra niala tamin'izany no heverina ho fahamarinana izany izy ireo dia nianatra mihitsy ny fanambarany Baiboly. Ao amin'ny Genesis toko voalohany 4:20 dia manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano eo amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Io teny io no ambarambaran'ny Baiboly voalohany indrindra momba an'Andriamanitra telo izay iray. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hozy izy araka ny vakitsika teo. Ny teny hoe isika dia maneho fahamaroana izay manondro fa hiantsoana persona mihoatra noho ny iray ny anarana hoe Andriamanitra. Ny testamenta vaovao dia milaza fa tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa ety teo amin'Andriamanitra iray sy ny zanaka no nanatontosana ny famoronana. Izy Andriamanitra izay nanao zavatra rehetra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy
ny tantara amin'ny genesis zany dia manamarika ny fanatrihan'ny fanahy masin'Andriamanitra tamin'ny fiatombohan'ny famoronana. Hitantsika ao amin'ireo andalan-teny izay milazalaza momba ny famoronana, niraisiny zanaka ary ny fanahy masina izay miara-miasa ampirindrana ao amin'ny tanjona anankiray. Amin'ny jaona toko 7 koa dia manambara fa miray ho amin'ny famonjena ny taranak'olombelona very io persona telo ao amin'Andriamanitra ireo. Manana andraikitra samihafa ireo persona telo ireo kanefa miasa ao amin'ny tanjona anankiray ihany. Mampifandray ny lanitra amin'ny tany Jesosy amin'ny fanomanana toerana ho antsika ny an-danitra ary mampahafantatra antsika ny ray izay ary amin'ny alala no akanesana ny amin'ray. Nandefa mpanampy anankiroa antsika ihany koa ny ray, Jesosy sy ny fanahy masina, ary tombontsoa lehibe kokoa an'ny mpianatra ny tsy maha eo amin'i Jesosy raha oharina amin'ny fanatrihany teo anivon'izy ireo ary izany dia noho ny fanatrihan'ny fanahy masina. Resahan'ireo toko amin'ny jaona matetika fa toerana roa mifanipaka hatrany no misy an'i Jesosy sy ny fanahy masina. Niverina nakany an-danitra Jesosy fa ny fanahy masina kosa dia nirahona ho etỳ an-tany ary maneho mazava izany fa persona hafa ihany koa ankoatran'i Jesosy mihitsy zany ny fanahy masina. Raha fitinina dia ilayntsika tokoa aloha mandika ny bebe kokoa ny soratra masina ary hitantsika ny zavatra mbaharany fa tena persona hafa mihitsy ny fanahy masina, ny rany hiasa eo amintsika andalateraka ny sitrapony ary ihany koa io koa ny Andriamanitra ny Kristy amin'ny famitana ny hiraka eo amin'ny famoronana rehetra ihany koa. Irina ary natana ny fanahy masina nazava amintsika bebe kokoa an'izany mba tsy salasala isika ny amin'ny fanatonana sy ny fiantsoana azy ireny. Ray vavaka isika, saotra anao izay ray hoany amin'izany lesona nomenao anay izany. Mangataka aminao izahay mba hiasa ao anatiny tokoa ny fanahinao masina ka hanazava ny sitraponao, ny fahazavahanao, ny fahamarinanao ao aminay tsirairay avy. Mangataka aminao koa izahay taio ny tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao, ho feno fanahinao, ho voto ny fitiavanao ary koa hanaraka anao fahafenony. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.